Tompoko lasy toko vavy miarabantsika rehetra izay mampiatrano ny matv indray amin'izao alina izao tonga zao matsara atao anatin'ny fandarana resabe tsika ty alina ty ary dia makasitraka ny rehetra izay vonina anaraka izany hatramin'ny farany tony mazatra resaka makasika ny toerara eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao no resahana atao anatin'ny fandarana miala kely amin'ny mahazatra tsika satria dia endrika atyhevitra izay fandarana izay amin'izao alina izao alina izoma fahin'ny volana jona 7 fa inona saina araka izany adyhevitra eto mikasika izay toedrara izay ny parlementaire solombavambahoaka Andriamatoa Razafintsandraofa Jean Brunel solombavambahoaka Madagasikara voafidy tany amin'ny distriktan'ny Kongo ny tenany miaraka amin'eto hitavatafa sy dinidinika dia efa tsisy vina ihany koa ansehatra ny fampalalam-bavao sy mpanara-bavao eto amintsika ny maître Willy Razafinjatofo Willy Olalana fatarany rehetra azy miarabanareo miralalo voalohany indrindra ary manao fisaorana anareo manaiky niakatreto idinidinika hiadyhevitra amin'izao alina zao miaraba ny mpanaraka ny matv ary misaotra ihany koa ny tompona ndraikitra ato amin'ny matv izay nanasanay amin'izao sehatra ny tena ko tsotra ihany dia hoe manolotra ny araba feno fanajana sy fitiavana antsika rehetra dia ingany mba tsy hobedinareo raha ohatra misy ohatra tsy fanarahana amin'ny resaka zay atao adyhevitra no ataontsika ary izy mirala mianaka ary iverina fa dia ao anatin'ny fitoniana sy ny fifanajana ihany koa nizoran'izay satria tsy atovo vanjoadinany amin'izay lafan'izay na maître Willy Razafinjatovo na ny député Razafintsandraofa Jean Brunel resaka raharam-pirenentsika atao anatin'ny herinandro vitsivitsy zao dia nitodika teny tsy mbazaza teny ny adyhevitra sy ny resaka rehetrarehetra ny fifandraisan'ny androm-panjakana izay indrindra ihany koa no anokafantsika ny resaka tao anatin'ny 10 volana eo izay nipetrahan'ny repoblika fahefatra maonaona fahitantsika an'izay hoe fahasalamany fifandraisan'ny androm-panjakana sy ny fiodiny androm-panjakana eto Madagasikara izay mitamy atao hoe lahara-pahamehana sy ny zavatra mahamaika amin'ny olana tsy maintsy atrehana amin'ny andavanandro ny firenena angamba raha tsy madiso maître dia ometsika ny Andriamatoa Razafintsandraofa Jean Brunel ny fanokafana azy dia andray fitendrena ihany koa ianao rehefa avy ao ya misaotra betsaka amin'ilay fanontaniana hoe manahoana ny fifandraisan'ny androm-panjakana tao anatin'izay fipetrahan'ny repoblika fahefatra izay sarotra ny teny hoe salama tsara ny fifandraisana ny antony mahatonga na tsy afaka namarina hoe salama tsara ny fifandraisana dia tsotra rahantsika nahita ny zavatra nyseho teto amin'ny firenena fa ohatra fotsiny zao hoe ny fametrahana ny gouvernemanta sy ny fanendrena ny prime ministre dia nabe adyhevitra ny fipetrahan'ny bureau maharitra ny antenimera-pirenena dia nabe adyhevitra nisy bureau maharitra ny antenimera-pirenena mipetraka teo a voafidy ara-pomba demokratika dia nahitana hevitra hafa indray na androdanana an'iny a dia nametrahana bureau vaovao zay azotsika raina amin'ny lafiny maro indrindraindrindra amin'ny lafiny araky ny lalàna zany rehetrarehetra zany zany a miteraka adyhevitra samihafa eo amin'ny resaka politika eto amin'ny firenena ohatra hoe le fitsanganan'le prime ministre ny fanendrena n'le prime ministre teo zao na le fitsanganan'le gouvernemanta ny article 54 ny lalam-panorenana dia mametraka mazava tsara mihitsy hoe le groupe parlementaire majoritaire i tsy ny teny hoe le groupe fa le groupe zay no manolotra le prime ministre raha ny hery politika ao amin'ny antenimera-pirenena amin'izao fotoana zao dia ny mapara ny voalohany satria manana solombavambahoaka izy 7 ny hery faharoa dia ny mivasa rahavalomanina na zanakidada manana solombavambahoaka 20 ny hery fahatelo a dia ny VPMM MMM zay manana solombavambahoaka 40 ka raha io fampidirana ny article 54 io fotsiny no arahana hoe le groupe parlementaire fa tsy hoe le groupe parlementaire dia irahantsika mahita avy hatrany fa hoe ny tokony mapara no manolotra ny prime ministre tsy narahana nefa zany ato amin'ny antenimera-pirenena ny orona ary voafidya ny bureau permanent zay nitarity ny filoha
Kristina Razana Mahasoa dia ino le nozogozonina teo ary nitadiavana fomba maro samihafa androdana azy fa lazaina fa hoe tsy ara-dalàna lazaina fa hoe zao zao nefa voafidy ary fomba demokratika satria elany elam-bato vitsy no naalany an'ireo bureau permanent teo aloha reo tao anatin'ny fifidianana zay natao iny nefa moa zany nolazaina fa hoe tsy ara-dalàna fa ny règlement intérieur mbola misy azokianina na misy indro kely dia lanina ny règlement intérieur vaovao araky ny toromarika nomeny ny fahefanam-pana tanteraka avy eny amin'ny gouvernement rehefa lany le zafady rehefa lany lay règlement intérieur tao amin'ny assemblée nationale dia nalefa tany amin'ny ACC dia laza ny ACC tamin'izay fotoana zay fa hoe conforme na mifanaraka amin'ny lalam-paminarena lay le règlement intérieur vaovao fa kosa tsy maintsy reformulena zay ny teniny sous réserve de la reformulation de l'article 12 et 13 dikan'izay tokony mbola reformulena aloha le article 12 13 amin'ny règlement intérieur averina any amin'ny ACC zay ny ACC vao miteny hoe vita ara-dalàna ty règlement intérieur ty tsy nandrasana nefa zay fa vao namoaka fotsiny ny ACC na dia misy an'io réserve io napetrany a tonga dia nyroso avy hatrany a tamin'ny fanonganana an'ilay bureau permanent teo aloha dia nyroso tamin'ity fametrahana bureau permanent vaovao ty ny article 42 ny article 11 ny article 11 amin'ny règlement intérieur ny assemblée nationale dia miteny hoe le bureau permanent tsara ngamba ataoko amin'ny teny gasy ngamba le izy hoe ny fipetraky ny bureau permanent amin'ny assemblée nationale dia mifanaraka amin'ny fahamaron'ny député zay misy ao hoe la configuration du bureau permanent doit refléter la force politique au sein de l'Assemblée nationale. Article 11 zay alinéa 2 io nefa zavatra hitatsika hoe io bureau permanent io ve mirefléter an'izay configuration politique ao amin'ny Assemblée nationale zay raha ohatra ka mijery ny isatsika ohatra zao hoe ny vice président Dego anaovana azafady eto fa raha lahy izy ariavana izy rery no solombavam-bahoaka ny MDM ao anatin'ny antenimieram-pirenena nefa izy lasa membre ny bureau permanent vice président Dego nefa mazava mihitsy voalaza ny article 11 alinéa 2 règlement intérieur et le bureau permanent à l'Assemblée nationale doit refléter an'izay isan'ny solombavam-bahoaka zay santiona fotsiny zany ny article 42 ihany koa dia mametraka an'ireo fifehezana samihafa zay mipetraka amin'izay importance numérique ao anatin'ny assemblée nationale zay nefa dia tsisy voady zay amin'izao rehetra zao fahatelo farany amaranako azy dia ity raha ny fitsipika ara-demokratika misy era-tany raha zany fifidianana zato isan-jato zany dia mametraka avy hatrany didy jadona mitoetra tsy misy fifidianana ara-pomba demokratika eto ambonin'ny tany ka fifidianana zato isan-jato dia zay l lazaina fa demokratika zay nga maniazonay lazaina ty ampiandomplohana ka raha zany no resahana dia io manalasala ohatry ny vozona koa io ny fifandraisana sy ny fipetrahana lay androm-panjakana samihafa zahantsika mpifandanjana ihany koa ny fandraisam-pitenenana teo amin'ny 10 minitra nanazavany député an'izay fijeriny olona ao anatin'ny androm-panjakana zay maître Willy Razafinjatovo mpanaraka ny raharam-pirenena izy maha-pirenena azy aty ivelany ahoana kosa ny fitarafany aty ivelany an'izay hoe fahasalamany androm-panjakana sy ny fifandraisana zay raha masony olona aty ivelany no tazana azy ataontsika 10 minitra koa raha ohatra ka hitondra fanazavany maître ngamba le tsy dia tratra 10 minitra satria ny teny koa amin'ny zay fantany zay dia hoe fandraisiny androm-panjakana sy ny fahasalamana ananan'io fifandraisana io ny tenako dia tsy olo-tenany mpanantanteraka ary ny tenako ihany koa tsy olo-tenany solombavam-bahoaka fa mipetraka malagasy tsotra ny tenako dia vahoaka mpitazana
sy miaina ny zavatra ataondreo mpitondra ireo de ozy aho hoe efa vizana be izahay malagasy ny zava-nisy tamin'ny fitondrana tetezamita ka am'izao fotoana zao raha mifidy sy nametraka fitondrana vaovao tsika na io a député a na gouvernement de ozay hoe ho tsaratsara kokoa angamba ny fiainay manaraka ka raha ohatra ka am'izao fotoana zao efa mipetraka ireo be da be ny zavatra araky nyteneniny rahalahako commissaire tato député hoe zao ny zava-nisy zao ny zava-nisy tamina metrahana an'io bureau permanence nametrahana assemblée nationale io a io zay hoe tsiditra am'izay tsony hafa hoe andrasako zany satria efa nanome fitenenina tenako hoe raha ohatra zavatra nyteneniny président république atsika io a tamin'ny investiturany de efa naraka tsara amin'ny eritrerito sy ny fanantenako lehibe indrindra de ny hoe ametraka bonne gouvernance sy fitsarana tsy mitanila ary iady amin'ny kolikoly ka am'izao fotoana zao a everiko ary matoky afa ny olona rehetrrehetra zay miresaka amiko tsy misy zay tsy manantenany zany ka am'izao aloha de fahitany metre oilia de ny hoe miasa marina fa tsy andrinareo mandrakizay akory zay vahoaka hoe miasa miasa fa ataovy fa tsy za kosa am'izao fotoana zao hoe lasa hoe ametraka sakana am'izay asa tokony atao zay ametraka le bonne gouvernement satria every fa tahaky mpamosavy indray ny tenako raha ohatra hoe olona teanao zavatra tsara no sakanako ka noho izany a miangavy anareo zay taterao zavatra tenenina fa ho avy ihany koa zay vahoaka amin'ny angady tsy miarina raha mbola tsy mipetraka ry satria zay no ataoko hoe on vous donne pas un chèque en blanc fa raha izao fipetrany am'izao fotoana zao satria nahita fomba tsy fantatry misy miracle na hoe aviry la efanoroka de voatafapetrakinareo any zavatra am'izao fotoana zao a na ny premier ministre na ny anina vaovao a ka ozay hoe ataovy aloha fa raza mivilabilany eo satria na ataonareo iny zay voaka ataonareo iny misy tafavela foana zay a iresaka aminareo hoe tsy mety zao ka noho zany a amiko aloha am'izao fotoana zao a de avelaony hiasa aloha fa tsy ho mandraka zay zay fa misy fotoana koa zavatra etretra fa tsy hoe akory hoe anao zay tianareo atao nareo ia miaingy am'izay fanazavany maître zay no anozana n'ilay ady hevitra hoe zay marina foana tokoa ny fiteny eto hoe vao 5 volana eo ange zao ny asana alao hiasa aloha iarahana malala ny zava-mitrangy eto amin'ny firenena nefany mikaporaraka amin'ny fiondrana ny ary-pirenena ny tsy filaminana ny faritra tsy monosy ny mpitondra rehefa manazavy eto de hoe alao aloha hiasa araka ny teny maître zay ny 5 volana mipetrahana teo kosa ve tsy tokony mba efanahitana bainga kely voavatika ihany eo anatrehany fahasahiranana misy vahoaka am'izao fotoana zao eo ianao de matoso bava-bahoaka ao anaty androm-panjakany ianao raha tsy zao de rovina indray zany a vo andray andraikitra sao sanatry ho lasako vava ny tahaky ny aritra be zao fomba fiteny malagasy de lasaka pary ambony vavahady fotsiny ny rehetrarehetra na programma na fampanantenana na reny hoe mamaky ady amin'ny bois de rose nefa ny any zava-misy saikisan-kerinandro misy foana ny tratra ny velany miandro rovina ny fandraisana andraikitra raha ohatra ka metraka foana an'izay hevitry maître zay hoe aleo aloha hiasa fa ngatsy tokony tonga de fa miasa moa satria fahamihana ange zany eto amin'ny firenena andriamatoa solom-bava-bahoaka zahay solom-bava-bahoaka dia solotena ny vahoaka no fidiny ny vahoaka mba hitondra ny feony tsy hitondra ny tarainany ary ny taxy angataka ny tombotsoa zay tokony ho azo ny eto amin'ny firenena ka zahay eo anatrehan'izany de miombona amin'ny feom-bahoaka ary mahafantatra ihany koa ny fahoriana sy fijaliana mahazo an'le vahoaka tena mariny zany fa na zahay koa ny sasany andry satria miresaka ny maître namana teo hoe tany amin'ny investiture de nisy kabary ary nisy fehmpitoana napetraka eo anatin'ny 3 volana de zao no atao ao anatin'ny 3 volana de zao no atao de io nefa izy io raha tsika mahity io hoe 10 volana zay ny lasa andra enim-bolana aiza hoe tsika zao a inona vita inona mitoetra inona ny etaetam-bahoaka vovaly eo amboniny zany rehetrarehetra zany tao anatin'lay fametrahana n'lay gouvernementa na fitadiavana n'lay prime ministre de be debe koa ny resaka nandeta am'ireny tanory e avara-pianarany e tsy de mikisina loatra amina politika e nareo plaza vavor de nahita tam'izany mety olona avy any ivelany mihitsy no tonga eto fa sy ny sisa ady hevitra be debe nefa rehefa tonga ny fotoana ny andrena n'lay prime ministre olona teo anilany le filoha-pirenena
tao anatin'ny vanim-potoana ela nefa dia niandry daholo ny vaoaka malagasy rehetra voavoatendry ilay préministre sy voatendry ny gouvernemanta dia manontany tena ihany ny tena hoe ahoana ary fipetraka le raharaha hoe ahoana fipetraka le raharaha nampiandrasiny tsika nefa le olona petraka eo a olona teo anilany teo mba tsy teneniny hoe tananakavana ny nandritra ny vanim-potoana lavalava nanomboka tany amin'ny fampelezakevitra ary tsy miala teo kilany teo le olona nefa nampiandrasina vao nytendrena manaraka an'izay dia tsotra ny ambaranay ninoninona fandeha ny toedrara ninoninona ny zavatra misy a dia tompona ndraikitra ny mpanatanteraka amin'ny fanatanterahana ny politika zay fampanantenana zavaty fampanantenana ny filohan'ny repoblika tany amin'ny fampelezakevitra dia miombona miaraka mivoaka malagasy zay a miandry tsika miandry hoe aiza lay fampanantenana oviana lay fampanantenana ahoana ny mety ho fitrangany ahoana mety avaly etaetatsika avy marina fa solotena-bahoaka marina koa ny solom-bavahoaka nefa za miteny aminareo zao androany dia tsy mba solotena fa tena le vahoaka patron reo olona reo mihitsy zany ny fidy anazy sy nanome fahefana azy ka izay toerana misy ana zay androany dia veriko fa azavaiko aminareo tsara mihitsy ny hoe inona ny teny hoe tokony ataon'ny mpitondra ny teny ny namako teo fa hoe andrasana ny zavatra tokony ataon'ny mpitondra sy ny mpanantanteraka amin'izao fotoana zao a satria zay miady ho an'ny vahoaka zay vahoaka kosa nefa miresaka amin'ny solotena androany dia ny hoe tsy zay fotsiny ary tsy zay ny tokony ho asanareo fa ny solom-bava-bahoakany dia natao amoaka lalàna tsara satria il y a de bonne loi de mauvaise loi dia mba miandry lalàna tsara avy any amin'ireo solotena-bahoaka reo zany tena am'izao fotoana zao mbola tsy nisy lalàna na de ray azy hatramin'izao voafidy ray zay faharoany zay a tsy zay ihany tokony asany solom-bava-bahoaka fa hijery sy anara-maso ny asany mpanantanteraka ka io mpanantanteraka eo am'izao fotoana zao a ary marina ny tenin'ny commissaire teo hoe hatramin'izao aloha marina fa mbola eo ihany ndrala ohatrany hoe matoritory andraso ihany fa hitondrako rano mangatsika ianareo a andraso ihany fa hitondrako ena matavy ianareo a nefa hatramin'izao mbola tsy misy ary mbo tsy misy ianareo na rano mangatsika reo fa dia eo le olona mianana fotsiny manao vavakavitera le vahoaka am'izao fotoana zao hitanareo dia tena vavakavitera satria inona ny mba azo antenaina le zavatra nampanantenana hatramin'izao a satria toromaso no hitanay ataon'le olona ohatra hoe makaina le izy satria be da be le zavatra io nampanantenainy kanefa na izany na tsy zany ary mbola veriko ihany fa iza tenako zay vahoaka amin'izao fotoana zao a mbola mamela ao a hoe ataovy ary fa raha mbola tsy ho avy nareo a dia mbo avy ihany zay ka am'izay fotoana zay zany mbola miteny aho fa hoe ny vola amin'ny karena mivoaka eto amin'ity malagasy ty a anjaranareo exécutif marina zany fa miangavy kosa zay fa hoe zay tokony zay tsy hidirany parlementaire kosa oka mba tsy hidirany sasany zany no tsy miteny am'ty rahalako atao masoko ety satria izy tsy hitako nao zay fa tsara ny zavatra natao hatramin'izao atokisako sy akasitrahako fa misy parlementaire sasany any am'zay tokony tsy ataony no ataony ohatrany hoe disadresse ka oka anao zay tokony samy zavatra tokony ataony ny rehetra fa tsy angalam-pinana ary amin'ny sasany ary ampanantena zavatra tsy tokony atao ia raha mijery an'izay adivitra izay a ny firafitry ny androm-panjakana am'izao a mijeryno avy avetranytsika manahoana ny ianareo solom-bava-bahoaka indrindraindrindra mpanara-maso ny mpanantanteraka hoe maître teo ary tokony ijery mitombona ave manana zay tanjaka zay hoe ny antenimera am'izao fotoana zao ahafahany manara-maso tokoa manery mpanantanteraka amin'ilay programme anresahana teo dia efa hitsidika avy hatrany amin'ilay resaka motion de censure satria zay nisy amin'ny malaza am'izao fotoana zao hoe misy konokononana an'izany any mahakasika ny atao hoe fitsipaham-pitokisana ny gouvernement tohatra manahoana zay toeranareo zay ao anatin'ilay hoe masolo tena mbahoaka anareo mpanara-maso mpanantanteraka ny fanatanterana reo programme nampanantenaina ary tsy nampanantenaina fotsiny fa nomena fe-potoana na raha natara imarika ara-toekarena hoe mahatratra an'izao tsika afaka zao volana aiza ho aiza ny lanjanareo solom-bava-bahoaka satria ohatra manay mpitazana indraindray hoe tohatra nyvariana amin'ny adevitra politika hafa mihitsy ny androm-panjakana rehetrarehetra miaraka ny tanàna sotranao nilay fanontaniana ary zay mba tiako hitondrana fanazavana amin'ny piratanindrazana mijery
satria voizina be mihitsy amin'izao fotoana zao ny resaka hoe tsy miasa ny solombavambahoaka mivorivory fotsiny ny solombavambahoaka tsy hita zay vokatra inona marina ny ataon'ireo ao a atombontsoa fotsiny ny ataon'ireo ao a elana tsy mitombo ary elana fondro fa tsy mitombo ny zany resaka zany fa zay mana hoe so dia tsy fahombiazana any amina andro mpanjakana hafa dia avily lalana mba izarana ny andraikitra na izarana ny vesatra ny tsy fahombiazana misy eto amin'ny firenena ny antenimera-pirenena ninonina olana sedraina na inona olana miseho ao anatin'ny fiaraha-miasa dia mandroso ary miasa ny antenimera-pirenena misy volavolan-kevitra mafonja dia mafonja lany tao amin'ny antenimera-pirenena hiatrehana ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara ary amin'ny ankapobeny ary ny tapany atsimo ray manontolo amin'ny antsipriana dia misy ihany koa volavolan-kevitra mafonja dia mafonja hifehezana ny are-pirenena eto amin'ity firenena tya mba ho tombotsoany Madagasikara ho tombotsoa ampiray-tanindrazana ary mba tsy ho vilitsahoana fotsiny sisa ny are-pireneny malagasy ka hoe malaza tsy hinanana zany atota-kevitra lehibe anankiroa zany a dia efa vitany antenimera-pirenena efa lany tao a voafidiny maro anisa ary efa natolotra ny fahefana mpanatanteraka zany zany a andraikitra efa niraisina ka raha mitenytsika hoe varina ny antenimera-pirenena tsy varina ny antenimera-pirenena tsy miasa ny antenimera-pirenena miasa ny antenimera-pirenena ary tena manara-maso ary tafiditra ao anatiny zany asa zany ange zao fahatongavako eto zao ary mampaneno lakilosy milaza mpanara-baovao rehetra ary miantso ny mpanaraka ny fiainam-pirenena hoe misy zavatra hafahafa misy zavatra manahirana ohatran'ny tsy dia mirona loatra any amin'ilay famahanana fanomezana ny etaetam-bahoaka ny resaka mandeha sy ny zavatra hita maso atreto everiko fa tafiditra sady ao anatin'ny andraikitray zany ary efa tsy vitsy reo a tompona andraikitra avy eo amin'ny gouvernemanta zay efa nametrahana fanontaniana maromaro ary mba hahafahan'izy ireo a manitsy ny programme anasany a hitodika am'izay etaetam-bahoaka sy ny filamponiny zay marina fa nisy ny volavolan-kevitra ozy izy rebato député teo a fa eo no tsy tovizako hevitra mano eto ngama zay marana ohatra ny samy hafa ny hevitray momba ny hoe andraikitry ny député satria raha volavolan-kevitra tsy mana hery zany ho lalàna zay tsy araky ny teny hoe tsy manana force de loi zany fa ny andrasanay vahoaka nge de hoe aiza ny lalàna anamboarana ny fiainam-bahoaka sy ahafahanareo manaraka sy manageja io mpanatanteraka io a rehefa tsy manao tsara ny asany re olondreo fa izay zany hoe volavolan-kevitra dika zay zany atolotrany fa tsy manana ny heriny amehezana andre olondreo a raisiny iny tsara tsy raisiny iny tsara zay ny herin'izay zavatra volavolan-kevitra zay ka eto a zany de milaza fa hoe tsy mitovy ny hevitsika satria isan'ny vahoaka am'izao fotoana zao mo tsy menimenina satria vao teo tamin'ny talata iny hoe napaitsona ony ny membre ny gouvernement salarobisy teo fitadidiko fa hoe anao motion de censure fa misy sonia 7 atao amin'ny assemblée nationale tonga tany re olondreo a teo ohatrany mbolilina ka le zavatra mitsorika fotsiny ao zao tena tsy nisy resaka an'izany fantatry vahoaka fa eny nidinandray azy anytrano tamin'izay fotoana zay a de roana mpanao gazety kanefa re mpanao gazety ireo mba kely mba hitondra fahafantarany vahoaka sy mitatitra vahoaka zava-misy nefa tsy navela iresaka teo zany de fa manompoka lasa ny eritreritry zay vahoaka de hoe misy zavatra maizina sy malotro zany mato tsy avoaka i zavatra zay inona tokoa zavatra teo ka iresaka tombotsoa nataotao a ho an'ny député fa tsy tombotsoa am'le vahoaka mihitsy am'le hoe fanarahany masy ny zava-misy any atsimbo zavatra any atsimbo manko ny atsona azy le hoe misy fahafatesan'olo lany a misy fandraisany ndraikitra any za tena ko zao vo avy any atsimo a tany fordofany de tany amboasary vo tonga tamin'ny lahady
mahita ny zavatra any de d'accord fa misy gendarme misy régiment olona betabe maramila manao any ary misaotra an'Andriamanitra raha ny tenako fa hoe tonga de voaray ny indray matoa ministre ny gendarme ny latsinainy de ndresaka tao zahay maharitra presque adin'indray teo a de manome toky izy satria efa any reo olondreo maître aux izy a ka za manome toky anao fa anaraka an'io zavatra io personnellement za tenako de atram'izay fotoana zay zany tenako de ny hoe efa manaiky a zany fa hoe efa hitako reo marina zany a ary manome toky ianao a fa anaraka zay no tonga any de hita fa hoe ny fanomeza toky sy fanomeza amire hoe ataovy le izy a tsy ho mandrak'izay fa misy fetra n'izay zavatra zay ka no zany a ko tanteraka zany a tsara tsy tanteraka zany a de tsangana indray zay rehefa avy eo ka eto a zany de mabilaza amborala sy anapavy député reo a ataovy retoboko jerevo zavatra nanafarana anareo anao député isolo tena ny vahoaka ijery ny tombontsoa ny vahoaka fa sy tombontsoanareo le tombontsoanareo nge za raha mieritreritra hoe tokony tsy amena karama mihitsy aloha de zay mahatsara an'io député reo a fa amena indemnité fa mba atao subséquente suivant le amin'ny hoe sy amin'ny session taonjareo fa omena zao rehetra babaisilo voatra zao hoe de aiza nahitana zany zao ary lefa fikany tsoromaina ny vahoaka de mbola hitakina zany zay tsy d'accord amin'izany kosa ya raha didim-panjakana aloha zany amin'ny manakely 2014-259 de mamaritry io hoe 3.5 tapitrisa ariary ny karama solom-bavavahoaka ao anatin'ny fotoam-pivoriana ara-dalàna 2.5 tapitrisa ariary raha tsy ao anatina session na fotoam-pivoriana fony teny zay a de afaka manazavy ianao amin'izay fanamarena ny maître zay le moto solom-bavavahoaka tsy diso ny nambaran'ny maître teo nefa tsy azo kianina ihany koa ny fangatahany solom-bavambahoaka zao mba zavatra angatahako amitsika aoko tsika hijery mahitsy a ny zavatra misy a eto amin'ny firenena aoko tsika hijery mahitsy a ny zavatra misy a eto Madagasikara mivory ety Antananarivo a ny solom-bavambahoaka ao amin'ny assemblée nationale ao a tsy ampipetrahany solom-bavambahoaka ny Madagasikara akory ny efitrano ipetrahany zareo efitrano kely anankiray ohatran'ny mpianatra eny amin'ny université ny solom-bavambahoaka anankiray mipetraka amina efitrano kely anankiray mbola tsy ampy io a fa ngamba zarazaraindry zareo eo amin'ny 10 na 20 a isaky ny vondrona parlementaire ny zarandry zareo an'le trano dikany a reo solom-bavambahoaka reo zany a mipetraka ty ivelany mipetraka amin'ny hôtely ve reo tsy fantatra mipetraka amin'ny fianakaviana ve reo tsy fantatra satria na zany hôtely zany a tsy entohan'ny fanjakana tsy hipetrahan'ireo solom-bavambahoaka reo mandritra n'izao vanim-potoana ivoriany zao ho an'izay manana fiara dia mila solika izy ho an'izay tsy manana fiara andeha taxi ireo a ivezivezy eo manarakaraka an'izany ny zavatra misy eto Madagasikara satria mahantra loatra ny malagasy mahantra ny maro anisa dia lasa ny solom-bavambahoaka no tsy fantatra hoe ahoana ny antokanan'izany sécurité sociale ny vahoaka malagasy ny fiarahamonina rehefa misy fahasahiranana tsy midodododo makany amin'ny ministre na ny membre du gouvernement satria tery lalana mitsofoka any satria misy mpiambina misy protocole sy ny sisa fa ny solom-bavambahoaka na mbola tsy mifo ary de fa olona hitaraina ny mandondona ny varavarana marary zay a misy olona niditra hôpitaly a ty ordonnance tsy voavidy ny fanafody a voraka tany ampianarana ny zanakay fa tsy nahavoaleoko alazy atramina charbon lany ao atrano idodododony ny piraitanindrazana ilana vonjy amin'ny solom-bavambahoaka nefa io a zo tokony ho an'ny solom-bavambahoaka io a no anaovana fampitam-baovao matanjaka de matanjaka na anaovana matrakazy médiatika hany ka lasa misavorovoro le fijery le fiarahamonina ao anatin'le resaka za zao a solom-bavambahoaka voafidy avy any Kongo asa raha fantatritsika zany Kongo zany a fa raha miala avy eto Antananarivo mandeha amin'ny RN7 de rehefa tonga eo lakamisy nambohimady de mivadika RN25 rehefa tonga avy eo fanadina no mitsofoka menatsimo 2.0 kilometatra miala eo fanadina voatonga eo tampotanana ny distrika ny Kongo
io 4 kilometatra io tompoko alaina fiara tsy mataho-dalana na 4x4 adiny 10 izy ary zany mianomeana an'le 4x4 amitako an'io fa tsy misy tomobile kely zany tonga ny kongo maniry ary zany mivavaka ataonay andro manalina mba ho vita ny fanjakana goudron io lalana io ka na 4 ho tongany na taxi brosy am'izany kongo zany raha misy de misy indray mandeha na indroa isan-kerinandro ary camion ny taxi brosy de raha ohatra ve mangataka n'izay fitaovana zay solovavam-bahoaka de torahana vato fa hoe tsy mijery fa horim-bahoaka ataona iahoana no amangy ny faritra na voafidina io ataona iahoana ny ijery fotony ny olana samihafa ary tsy ny tenako rery fa maromaro reo distrika mbola lazaina fa hoe lavitra andrina nanomboka tany amin'ny nyalana tamin'ny fanjanahantany 1960 mandraky tia ny androany lavitra andrina reo toeranareo atra ty amin'ny 70 taona teorina mbola lavitra andrina ihany tsy fantatra hoe ovina le andrina no ho tonga anafaka andreo faritra zao tafiditra ao anatin'izany be fotaka iakora midongo du sud marolambo nosy varga kandreo santionany zany mainty rano soalala santionany zany tompoko tsy tonga na fiara kely zany tsy zara raha misy taxi brosy indray mandeha na tsy fantatro impiry isan-kerinandro ka za mahita hoe le adievitra mihitsy no avily le adievitra mba izarana ny fahitanay azy izarana n'lay vesatra mitambesatra amin'ny fitondrana am'izao fotoana zao no le hoe tsy fahafahana mamaly ny etaetam-bahoaka eo ny eo na mamaly ny etaetam-bahoaka arak'izay nampanantenainy marina angambany za tsy mandiso an'le izy a fa mbola mipetraka ihany ao hoe le vahoaka voalina angambany tsika ny tamin'ny télé sy nijery tamin'ny télé le vahoaka tsotra fotsiny nanotaniny de ozy izy le vahoaka hoe mba ataova amin'ny tokony mihitsy nyre le izy ny angatanareo e mba ataova amin'ny tokony ho rary nyre le izy za izao nge salam'izao izy izy le olona ka za zany mba merina ihany misy tsy nareo rehetrarehetra fa mitovy aminao zao fanazavanao zay zao a za nge olona teraky celebe tany atsimo sy erany Madagasikara lalina ratsy fahatany rehetra io vitako dôdôly fantatra zavatra zany ka misy no tokony omena sy mendrika an'lizy a sy le toetra n'le olona koa mety tokony omena lizy satria mety anaovandralako taxi brosy le sasany le zavatra ely fa zany mialatsiny fa nanome 4x4 azy manina no tadavinareo hoe V8 zany ohatrina fa misy miliara nge vidiny zany de maninona loatra amin'ny angitraingitra hoe V8 4x4 be da hoe matanjaka mahavita tsara vidina hoe any amin'ny 300 millions 400 millions fa tsy voatery miliara akory ka zay le zavatra le angitraingitra zay ke le tenen'le olona fa tsy le hoe akory hoe ny mofo navalitra ny vavany député akory mampanairana ny vahoaka fa le hoe ahoana no miangitraingitra rehefa mandeha zany le sain'le olona am'izao fotoan'izao a tsy le hoe madéputé solombavam-bahoaka azy tsy hitany olona fa hoe lasa solombavan'ny vahoaka izy zany hoe le mofo hitrany vavan'ny vahoaka mihitsy no lay député hoaniny ray rehefa avy eo de tsy hoisy hoan'le vahoaka tsony le izy farany fa lasa ny député daholy ka ahoana loatra no mahatonga an'izay za zany mbola averiko ihany tsy hoe vahoaka tsotra angambany averina fa hoe mety hoe vahoaka kizitina za zao vahoaka kizitina satria za mitady zavatra hoandreo reo vahoaka reo ho anay vahoaka hoe enareo nge niankinanay enareo nge no nifidiny mbola mafisiko hoe ondananay misy nareo raha tianareo zany niondana aminareo zay raha io resaka momba ny exécutif io ka noho izany a aza hoentinareo varina amin'ity tombontsoanareo ty a ny tombontsoa mety hoentinareo andre vahoaka namalifaly anareo ny fidy anareo a satria lasa ohatrany hoe varina am'izay nareo de matory sy matoazy alia le olona hoe olona tianareo matory fidy anareo le hoe tianareo za fantatro mihitsy ny hoe toerana misy anao aoekoko monsieur le député a fa za miteny am'le député sasany zay tsy commissaire Brunel fa misy tena fantatro fa asa ngambany misy miracle nalany sasa fa tsy de hoe fitiavana loatra fa nazo aminao fa ota mampimely za fa mametraka mihitsy za mahavahoaka ana fa hoe oka re tompoko mba etrireto re olona sy mihevitra fa hoe olona tiako ty matoy fidiko ka zay fitiavan'izay a aza valinareo a zavatra hafa manana ndraikitra fadiko kely ngamba zay resaka zay
za te hiverina foana ny amin'le resaka hoe misy campagne médiatique matanjaka be ao anatiny resaka zoany solombavam-bahoaka io fa afa ny resaka nampitainy ny ministera ny fitantanam-bolanay a tao amin'ny antenimera-pirenena afa ny taremarika avoaka ny gazety ary tsy vitan'izay fa saky isan'andro dia mivoisy miresaka an'io a ny ainao manjery samihafa eto zay mba manao azafady mba ny zavatra marina no tokony horesahana fa miohatra be le zavatra resaka ifanaovana ary nazahy ara tsy mbola nahazo valiny mahafampona valiny hoe eny tamin'ny sosikevitra zay nataon'ny solombavam-bahoaka fa nanambara fotsiny ny fahefanam-panatanteraka na ny gouvernemanta hoe hodinihina fa tsy namaly zareo hoe eny na tsy nefa dia mahita ny fampitam-baovao samihafa zavatra manahirana ny fijery ny mpanara-baovao eo fotsiny ny olana eo fotsiny ny olana fikely angamba le fanazavako teo satria vao nyteny angamba no teo fa zafady zany be fa tonga de atsoka aminary 3 millions et quelques en pleine session 2 millions quelque hors session ka ireo député reo matroka satria misy ny tena mahafantatra misy ny tsy mahafantatra fa mana CV tsara tare dolo izy reo olona mana-pahaizana mana zavatra tokony hoetiny mahafantatra izy fa alohan'ny idirana lo député a de zao zany ny andraikitra sy ny tombontsoa sy adidy miandry anay ao ka misy zany a raha tafiditra ny sasany am'izao fotoana zao fa tsy ilay afatra tsy ilay fanarahana tamin'ny vahoaka no ataony fa ny tombontsoany jereny a tsy zay mihitsy fanarahana tamin'le olo reo satria izy no ny force an'le reo ilatsaka député sa ny kapohan'reo sa natao inona hoe manao anao député misy arany sasany manome tsolotry mividy mody manome zany koveta plastique misy ary manome po plastique mihitsy sasany manderaka mihitsy ka ireny toetra ireny rehefa tonga ao fenao de adinao fa zavatra hafa nyresanao nefa zavatra hafa nyresanao tatikatra hoe ivelany aty hoe ilatsaka député fa za kosa aloha manaiky monsieur le député fa hoe raha nytoerany misy anareo am'izao fotoana zao ny trano sy hoe mety amatahanareo session zay pleine session resantsika teo de tokony jerevana kosa zany fa tsy mety zao misy resaka hoe andao amiditsika nama reto bois de rose reto de reo vidanatsika 4 sazahotsika le sauce be de ozy izy zay vahoaka indry sany ve le zavatra tsy tokony zay le izy fa zany ndray mieritreritra hoe ambio ary le bois de rose anamboary tsara tare député ampy sy afahanjareo miaina kosa fa tsy hoe akory hoe andao vidanina V8 de atao sauce be ho anazy tsisy zay tompoko zay tsy fanaiky tsy manaraka zany zay vahoaka iary raha fanazavana teo mizara le andraikitra ny solombavam-bahoaka eo la efa voafaritra ny lalàna hoe andraikiny ao anaty androm-panjakana fa eo le lafiny sosialy kosa aloha nytenen'ny andriamato solombavam-bahoaka teo rehefa makany ambany vohitra de marina mihitsy zany hoe rehefa misy ny fitodododona de ny solombavam-bahoaka anao le voalohany fantanina mipetraka agnatahana ny hevitra rondrala ihany ko hoe inona zany ny tena atao hoe mampatanjaka tokony hampatanjaka ny anteny-mera anankiray sy ny député eo aminy tsy maintsy resabola ave satria raha zay andraikitra zay misy mivafaritra ny lalàna fa misy ny mahaolona ao anaty sosialy azy ary système mapetraka am'izao de tsy afaka miala an'izay aloha andriamatora zavitsy andreo fa Jean Brunel rehefa tonga any votsy vala sy any Kongo any fa tonga ny olona hoe tonga ao député sahiranytsika inona no mampanana hery ny anteny-mera sy ny solombavam-bahoaka ao aminy tsy maintsy vola ave sa misy zavatra hafa tokony hojerena ao anaty système misy zay ampipetraka tsara azy kosa hoe manana ny tanjanyreo ary tsy olalova mimpanatateraka reo fa hipetraka am'le andraikiny tokoa na ny fiarahamonina na amin'ny androm-panjakana sotra betsaka anao am'lay fanontaniana ary maniry en'zany zahay solombavam-bahoaka hoe ahoana no ampatanjaka n'zany solombavam-bahoaka zany tsy lafi ny ara-bola mihitsy akory ny mampatanjaka ny solombavam-bahoaka fa le rafitra mipetraka zavatra andrasany ampanatanteraka de tsotra ary ity mba isorako ary anolorako fankasitrahana manokana ny ministry ny fampianarana na ny éducation nationale hitako tamin'ny fahita lavitra maly de ny ministre Paul Rabar anaovako zafady amin'ny fanonona anarana
ny ministra Paul Rabary ny teny maly hoe isy mpampianatra ray alina ho raisiny ka ny 3 arivo am'ireo dia sortant ny école normale fa ny 7 arivo am'ireo dia mpampianatra fram ka ny fomba andraisana an'ireo mpampianatra fram reo dia zay ela indrindra na mpampianatra fram azy ary mafeno tsara n'lay fepetra izy amin'ny lafiny diplôma amin'ny lafiny taona sy ny sisa ary efa ela nampianarana ary ho atao listra ozy izy dia atao petadrindrina isaky ny sisiko ireo mpampianatra ho raisina ireo anjarana solom-bavambahoaka zany zao dia anao fanentanana eny anivo ny fiarahamonina rehetra eny hoe arao maso tsara am'izay ary hoe iza mpampianatra fram efa ela indrindra teto amintsika iza mpampianatra fram avy eto mba hoentiny sefisisiko any amin'ny drainina sy any amin'ny ministera ho tonga mpampianatra raikitra na ho lasa mpiasa fanjakana everiko fa fandraisana ndraikitra goavany zany ary mendrika isorana azy aty ampiandohany ary omena hery mihitsy izy ahatanteraka an'izany tena omena hery izy ahatanteraka an'izany santionany zany ampanan-kery ra-patanjaka le solom-bavambahoaka inona ny tiako tongavana mampalemy solom-bavambahoaka ny dia tsotry nanomboka tamin'ny 1972 mandraky tiany androany raha vo tsy manohana fitondrana na milelaka ozy ny tanora la solom-bavambahoaka dia le faritra na voafidy azy ny saziny dikany tsy maintsy manao osana foana zany an'le fitondrana le solom-bavambahoaka mba azaon'lay faritra na voafidy azy anjara amin'ny fahampandrosona ka raha ohatra ka vitatsika ny mihoatra n'izay hoe tia ny tetikasa-panjakana foy be dia zaraina io manana anjara amin'iny daholy a ny distrika rehetra sy ny faritra rehetra eto Madagasikara na manohana na tsy manohana n'lay fanjakana foy be ny solom-bavambahoaka dia tadidio amin'izay fotoan'izay fa hijoro amin'ny heviny izy ary hitondra marina ny etaeta ny vahoaka fa le chantage politika ny mipetraka hoe tsy mahazo fotodrafitrasinareo raha tsy miaraka amin'ny fitondrana ohatr' zao tsy mahazo fanorenana ohatra n'izao nareo raha tsy manohana fitondrana sy ny sisa mandra-pahoviana zay ny olana eto amin'ity firenena ity ary zay ny ainana teto tao anatiny vanim-potoana maro hanika malemy le solom-bavambahoaka fa raha petraka zay hoe tsy mila mangataka kory ny solom-bavambahoaka fa hoe ity misy bolokom-bola na hoe ty misy tetikasa anakiray fanjakana mizary io firy ny distrika eto Madagasikara zao ny anjaran'ity zao ny anjaran'ity zao ny anjaran'ity fa lasa zay manao audience zay tsaratsara endrika sy tsaratsara tare amin'le fitondranam-panatanteraka ihany no mahazo ny anjara ny fanamboaran-dalana sekoly hôpitaly mahazo mpampianatra mahazo dokotera samiatrahana n'ireo fotodrafitrasa mpanjakana samihafa amin'ny lafiny fananatany ohatra sy ny sisa zany ny olana eto zany ny olana entoko marina fa misy tokoa hoe le resaka sosialy angamba dia hoe rehefa tonga ny tanàna ny député dia tonga kosa ny olona hoe mamonjy hoe monsieur député na madame député sahinana fa mba zao zavatra misy eo za zao mitena zao tsy député akory fa pitabe ny olona manao zany aminy nankany amin'ny fitsarany nareo na izy anay toeranareo andalany teo metre milia misala am'izao hoe ba zao metre ay café nay zafady nadandreny mba aminao kely zay zao nadandreny zao problème nay nadandreny zao problème nay tsy député ny tena fa manao zay fa io zavatra io koa nefany mba tokony atao ampitiavana fa tsy hoe hotambazako an'ity meko tapany andoherany any le zavatra tsy mety zay satria zay le taoko teo fa hoe misy ary sasako manome koveta plastika po mihitsy ara satria anambatambazana le olona hividianana le fanahany le olona moi je ne vends pas ma dignité je vends pas mon âme nizanizany eritreritra zay tsy manao an'izany fa za kosa mieritreritra fa efa misy any kosa le texte infrastructure ao amin'ny lalàna mametraka miandraikitry ny député raha oarina amin'ny exécutif izy mpanolotra ny hoe ataontsika hoe premier ministre izy manana fahefana anaraka ny asan'ireo exécutif reo izy afaka manao zao mandalo foana reo exécutif reo sy nandro sanandro tokony ararotiny zay
fahefana opelatana an'izay fa araky ny teny commissaire teo tsy voatery ho vola foana nge no mety hoe ro opelatana zao anao teny teo fa hoe iza aireo a de tsy maintsy mba hahafanay mampandrosoterana misy any aminay a de tsy maintsy manampitamby dia rahana mpitondra mba hahafana mahazo an'izao zao fa raha zay tsy voakarakara ny any aminay dika zay zany fandraisanay azy de hoe raha ifidy tsika vahoaka de maiza mifidy le député le mahay milelaka ireny indrindra sy ny mahay lelaka le lava lela be reny mihitsy zany de zay lela zay le koitsy traka lela sasa zay mba traka le lela le député lava be lela ka noho izany tompoko za tsy mahatoky mihitsy fa hoe tokony zay misy fa mba tokony anao polony hiaraka ny député mampiseo fa hoe zay manana fahefanay a zay alehany zay riatany toany andao arytsika efanandrona fa hoe zao manana pouvoirna motion de censure fongeny no nianiny marina fa ny premier ministre fusible tsy miatendana président république fa misy any koa nefa ny fomba azahoana an'izay raha ohatra tena atao fa rehefa tena samy mahatsapa le député zany fa hoe tombotsoany rety vahoaka kely malagasy mampalahelo efa milelalela tomany reto angeny atao hoe ahoana tsy afahanareo afaka miaraka mitady an'izay tombotsoa zay misy sasany amin'ny député am'izao fotoana zao hoe ataontsika hoe resaka tany fandrobarana trano de misy mahasamapana tena zavatra tsy azo ampanantenaina ny sasany de vierinareo fambarary ve zany de hoe zavatra tsy azo mampanantena le olona fa ravatrano lany vola fa mitomany mangidy misy ainy de avindray ianao mamety fendro hoe ataoko azao nareo fa ho azonareo zao sy zao ho azonareo tany io samy hafa mihitsy ny resaka nanosana sy hafa ny resaka hoe akady-bahoaka nanosana tany mpanjakany tompoko olona niditra teo a sady sans droit ny titre ny olona niditra teo a tsy manana permis de construire nanasoa fanjakana azy teo a dity mpanjakana hoe manana force exécutoire grosse ka mbola ahoana ihany le mpanantenana aloha hoe aza matao fa ataonay zay azahoanareo an'io fa le anakiray kosa re kady-bahoaka de manaiky miombo-kevitra zay ngely izy tsy hoe akory hoe fanandrina fahatany fa za so mikevitra aminareo le kady-bahoaka satria ahoana kosa reny olona hoe nisy olona mipetraka hoe fa efapolo taona valopolo taona sivapolo taona ary sasa sivapolo taona de tapitapika eo misy olona hoe manana taratasy ambony ny fipetrahan'ireo vahoaka reo tam'le toeran'io de milaza zany hoe afa taratasy tamin'izao daty maro zany fa ta izy tamin'ny fahavalopolo taona io tsy tao hatram'izay fa tapitapika eo manana taratasy matoa misy raha taratasy hoe navita teny ambony latabatra de nisy kolikoly tao a misy zavatra maizina tao a misy zavatra tsy ekeny sainy vahoaka tsy ekeny sain'olo marina fa misy zavatra maizina tao matoa nazo an'izay taratasy zay ka raha ireny dia zany miombokevitra aminareo za ry te amiombokevitra hoe maninona raha ohatra ny asanareo tsara maha-député anareo no atao de mifidy lalàna ianareo satria ananareo zany fahefara zany zay lalàna zay de arovana io tany io fananam-bahoaka sy arovana vahoaka fa tsy olany andro hoe ay le gona ay zary le volako le ampidiriko aposy le inanako le zavatra be de be ato sy le baladiko am'le veo ity tsy hany mihitsy fa ohatra zao miteny nareo fa hoe nareo mpitondra fanjakana exécutif manana fahefana nike ny exécutif ana hoe na misy taratasy ary io satria fantatra hoe taratasy fotakiny fapelapelatany iny de ozy fa amin'ny exécutif hoe marina fa tsara ny taratasinao fa tsy matoky an'iny zay satria afahafa le izy dia raisinay ty tany tina de misoratra aminao ary anao tarataty hoe expulsion pour utilité publique roana le olona de enda amin'izeny izy zavatra tsy fantatry anao fanjakana zao fa mba omenany le olona zay rehefa afa manana zany ke e l'exécutif e le parlementaire fa tsy ampifendrifendrolona ry ananina ry afaka mamoaka lalàna ihany kory zareo mifidy lalàna d'une façon pérenne petraka atramvoaka hatramy farany petraka foana de zy isikiny misy tany zany amin'ny zay lalàna voaka an'izay de hoe raha misy zavatra sana zao malotoloto fantatra misy fofofofona maimbomaimbo solitra sy zavatra fahatany a de fa tsy azo raisina tsotra fa
fitsarana satria misy didy avoakany député reo a de tonga de zao mipetraka mialatsiny fa somary lava kely fa ohatrany tsy tatiko loatra maheno an'le hoe nanisana sy le hoe vahoaka any amin'ny tany tsotra nefa nisorona ohatrany zao fotsiny iombonako le izy fanamahena kely fotsiny satria fampiasana tany to Madagasikara tantara lava be io ohatra Tananarivo zao zay niraisin'ny maître zay fa ianao mety mbola lahana zavakely fa idirantsika ny ohatra ny Kongo mihitsy satria raha mifantatra dia ny fadimijona teo zao niakatra fitsarana mbara tonga voalohany any Kongo ny raharaha anankiray resaka fitrandrahana volamena taona sinoa izy io ararotiny ianao eto maître ihany koa mety anana any ambarana fa alefa sa hoe le fanamarina mikasika an'izay fanazavany maître eto zay iombonako le izy ny za te hipetraka foana hoe ny zavatra misy eto amin'ny firenena ndao jerentsika inona ny zavatra misy teto amin'ny firenena talohan'ny fanjanahan-tany a dia tsy nampiasa lalàna tsoratra ny malagasy amin'ny resaka fananan-tany fa nametraka lalàna ambava na afatra mipetraka andro zay mahatonga hoe misy tsangandato zay misy hoe famatony tany afatra avy amin'ny raha be afatra avy amin'ny razambe droit oral za fa rehefa tonga ny vaza zay le kolotsaina ny ainatsika zay tonga de navadiny tao anatin'ny raim-pimaso de nanomboka le taratasy le gasy matahotra vaza satria gejainy ny vaza ary zanahany lay vaza no tompony brao mikasika ny ara-panjakana rehetra nanomboka teo rehefa tonga ny taona faha-enipolo na mirenana zay fahaleovatenany Madagasikara zay ny fitondrana ny fandimby teo a tsy nahenjika ny fametrahana ny zavatra ilainy malagasy hifanaraka am'izay resaka amin'ny zavatra maro atafitra ao anatin'izany ny resaka fananantany nanomboka teo amin'ny 1960 io zany dia napetraka am'izay le hoe fananantany amina resaka taratasy ary zavatra misy zany na hatrany aminay any ikongo zany kongo zany a tsy misy sampandraharaha ny fananantany tsy misy service de domaine tsy misy service na topo na ny mananjara zay anjaky ny kilometatra na ny manakary anjaky ny kilometatra na ny fianaratsoa anjaky ny kilometatra zay anao vo afaka mikarakara taratasina tany vahoaka tatsaky sahirana li amin'ny andavanandro ny ve vita andeha visy avanana hikarakara n'lay taratasy itsika nefa tsy manaiky le toe-javatra misy hoe io fiarahamonina io ane ka mahafantatra hoe ianina ny tompony ty tany ty razandry ianina mipetraka teto e taranakira ianina ny tompony ty fantatry ny fiarahamonina malagasy zany tompoko fa korotanina la fiarahamonina hoe na nilazan'zany nareo ka rehefa tsy manana taratasy de tsy izy nareo zany nefa le fanjakana tompona ndraiky tramin'ny an'le taratasy tsy manatona n'lay vahoaka ary tsy manatona n'lay fiarahamonina eo ny olana ary tena olana goava ny fananantany fa vo manomboka izy io ary samtionana napoka ary nampisokatra n'izay adevitra zay io resaka kadimbahoaka io fa oenitsika ne fa maro ny olana amin'ny resaka fananantany aminay amin'ny afaritra ny antagnala any tafidro anatin'izany ny kongo sy fanadina de misy an'lay tsona hoe rafitra nentin-drazina hoe tranobe ao ny mpanjaka sy ny anakandria reo mpanjaka sy anakandria reo mahafantatra hoe ity tanty andry ray any ty tanty a tanaky ray anina ny tompony io fa am'izao fotoana zao rehefa tonga ary manam-pahaizana na tonga ry mahay taratasy de mamoroporona taratasy ve ny ambolona tabatra any amin'ny kolokolo samy hafa any amin'ny brao any a de tonga de hoe anay ty tanty anay ty tanty mba manohatra mbaka le tompony vo miditra fitsarana de hoe resina ro satria tsy manana taratasy resina ro satria tsy misy tompony marapahovinitsika vo anaiky ny toe-javatra misy eto ary avy am'izay toe-javatra misy zay ny anorenana paikady hitondrana marina am'ty firenena ivoaka makany afandrosoa maître ianao mpisolo vava ny asanao amin'ny andavanandro voalaza foana fa ny 50 isanjato ny taratasinady ny fitsarana matetika de avy amin'ny resaka ady tany manahoana no mikasika n'izay lafan'izay tokoa marina loatra io zavatra io satria niteny lalako hoe tamin'ny andro ny vaza fajanahan-tany de salam'zao zao nofa misy taratasy depuis hatramin'ny 1960 le izy zao tsotra fotsiny tamin'ny 1910 20 sanam'zao a marina tonga 1960 a marina mahitetatrik hoe nisy vaza fa tamin'izany fotoana zany de efa misy gasy mipetraka teo amin'ny toerana
tsy ray aman-dreny razambe gasy reo de reny hoe de tsy mifantatra hoe ty zanaky ranona sy ranona fa mona no lasa tapoka hoe atika hatramy 2000 aty misy mahazo tapoka le izy dikan'izay zany a natao tsinitsinina le gasy mipetraka teo a fa de zao vao nahita vao tamin'ny gazety androany fa hoe efa manao descente sur les lieux ony zany ny mpitsara rehefa mitsara ady tany dikan'izay zany a tsy maintsy anontanina zany hoe ireo vahoaka manodidina eo hoe iza mipetraka teto taloha na de manana taratasy andranona sandra fa hoe razamben izy teto iza mipetraka teto amba afatany hoe marina tokoa zany fa taratasy ratsy ty taratasy noentin-dralahy ty ka io zany rehefa nafa conférence de presse hitanareo ndray mandeha fa hoe tsy vitany hoe vazaha sono karana fotsiny no mandrava ny tanytsika gasy fa misy gasy ihany koa milaza amineo zao misy tany 169 hectare misy titre be zao nidira ny groupe raceta avelako eto groupe raceta niditra teo tamin'ny 2002 de nikapakapainy dododo le mahabibon'le olona teo sur 130 hectare de avy ny fitsarana manome marina any groupe raceta hoe tena tokony natao an'izao ty zavatra ty misy titre nefa nidirany teo zany a de nasiany groupe raceta le barrière misy fidirany olo tany le olona de nisy vazaha mitazona basy tsy afaka niditra atao intsony atrano zao a le tompon'le tany de hoe misy condition résolutoire zany hoe raha tsy tanteraka zao dia tokony misy an'izao le condition résolutoire koa nefa amin'io titre ny olo io de hoe raha ohatra tsy mainty molaly le 60 hectare tavela na zy ambiny dia mandoa vola manampy vola le olona fa ina natao fitsarana fana zany io titre io satria tsy natao nefa tsy nafahan'olona namaity molala le tany depuis 2002 no le fisakana ny groupe raceta le olona titre ambany amin'ny basy de ataonao ahoana re tompo hoe anamarina sy ijery zavatra tahaka zany zany teny fa hoe ny fitsarana io no tokony amboarina ary zay mahatonga ana mbola mamerina aminareo fa hoe raha mbola miteny foana io président république io sy ny ministre fandresaka tamin'ny ministre ihany koa fa hoe hiato mafy zay atsara ny hoe bonne gouvernance io fitsarana de mbola zaho a de mbola hoe hiaro sy hiaraka aminareo a ny saiko sy ny foko sy ny fanahiko ray manontolo satria ito maniko mihitsy io fitsarana io mba ho tsara mba ho azo antoka mba ho iketsika malagasy satria ao a mampalely fa tsy tsara rehetrarehetra koa ro fotaka fa misy maromaro manao le zavatra ary manala baraka le sasa manao tsara nlizika noho zany a everiko fa hoe tokony atsarana fitsarana fa io no tena iainany malagasy io sy firenena rayvahoaka ny zavatra misy a eto amin'ny firenena za zany te ienga foana amin'ny zavatra misy ny olana ny eto Madagasikara mahavalalana mihitsy mba tsy tenenako hoe mampitroatra ny zavatra misy teto zao ohatra tao anatin'ny tetezamita tany amin'ny taona 12 angamba iny raha tsy diso a nisy olana tery atsimon-drano teny amin'ny faritry ny Tanjombato iny arabe goudron zao lalan'ny olona maraitsy riva nananganana vahiny rindrina ministra telo midina eny atoerana tsy mivaly olana hitako tamin'ny gazety express la gazette de la grande ile koa efa namoaka an'izay tany amin'ny taona araka ambe 14 any hoe any tsimotsimo any eny faritra Amboasary nga izy zany mbola tsy hitako maso le toerana fa hitako anaty gazety de hoe tsy azony gasy hitsahana le toerana fa zay gasy miditra ao de samborona zay ombon'ny olona tafiditra ao de tifirina zavatra ohatran'izany hitatsika any Anosy Belleville hitatsika mifampitambaovao koa misy malagasy tonga de atosika fotsiny zao hoe mialy etinareo fa ilainy ty zavatra ty ohatra za zany de mivoy foana hoe Madagasikara any malagasy ary io a misy an'le kolotsaina malagasy hoe samy masina taniny za de mivoy an'io samy masina taniny malagasy oka ho masina eto Madagasikara ny frantsay oka ho masina ny frantsa ny sinoa oka ho masina ny Chine ny pakistanais oka ho masina ny Pakistan ny indiana oka ho masina ny Inde fa ty any malagasy ty dia Madagasikara zany a any malagasy ary tokony masina eto ny malagasy ary politika mitodika am'izany ny tokony aorina sy apetraka am'izao fotoana zao ny teny mantsy nareo teo nareo solom-bavambahoaka tsy malala fa tsy nitombotsoa nareo mety ho marina amin'ny ampahany zany amin'ny fijery isanatokanao ralahy fa tsy de tena marina zany raha mijery fotsiny zao zay a
ny composition nyo parlementaire am'izao fotoana zao ny tenako zao ohatra manamboninahitra ny police pyrénéen ao anatin'io misy manamboninahitra ny tafika ao anatin'io misy mpitsara ao anatin'io misy avocat ao anatin'io misy administrateur civil ao anatin'io misy mpampianatra pikariko ao anatin'io misy mpandrara ao anatin'io zany hoe le grand corps sy le fiarahamonina amin'ny akapobeny a tafiditra ao anatin'io parlementaire na io assemblée nationale am'izao fotoana zao za tena nisany marary amin'io resaka tany io ary marary am'ty le malagasy tsy mahazo ny anjara ny eto amin'ny firenena ary idirako le izy efa solom-bavambahoaka zao ianao tany amin'ny taona 10 tano any menevina ko mety raha mikasika an'ity tranga ty le natsitiko tery am-boalohany nrendrano faharoa mihitsy ny voakitika any amin'ny faritra misy anao zao fotoana zao am'la resaka volamena natsitiko tery am-boalohany miakatra fitsarana izy am'izao inona no azo solom-bavambahoaka atao inona ny andraikina sy ny hery ananany nanery ny fanatateraka hoe jeroza avy amin'ny tranga io fa ny sonora efa nanotanena mialatsiny hoe tsy nanana GPS zay dia diso ny faritra ny idiranay enao ihany teo no miteny fa mandeha fitsarana le izy za zany a tena manaraka an'io raharaha io akaiky ary nareo namana mpanao gazety a dia efa nanampy a tamin'ny ezaka momba an'io satria amin'ny district ny kongo ao amin'ny commune no manapatrana sambinagnitromby dia misy sinoa mitrandraka volamena ary mampiasa fitaovana lehibe de lehibe tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny district ny fanadiny natao a ny taratasy samihafa natao ny antso a tamin'ny fitondram-panjakana atreto mbola tsy hita ny rariny tsy hita ny marina fa dia mbola io izy io mitrandraka potika daholy ny fambolem-bary potika ny tontolo iainana milaza ny ministera ny tontolo iainana fa tsy nanome fahazon-dalana ara-tontolo iainana any fitrandrahana nefa dia mbola mitrandraka ry zareo mandraky ty ny androany tsy atoandro tsy alina dia lasa saina ny tena ary malahelo ao anatin'le teo javatra hoe ny havanao ny piray tanindrazana aminao zara raha mahita atokony nefa volamena amin'ny kilao ny taterin'ny olona eo sanandro dia miteny a eto hoe mitrararaha-pitsarana izy io mahatoky ny fitsarana zay ary mahatoky ny fanjakana fohy be anara-maso an'io akaiky fa raha ohatra ka tsy mahazo valiny amin'izany tsika ary tsy afa-po amin'izany zany hoe tsy mitodika any amin'ny tombotsoan'ny malagasy io dia everiko fa ilaina ndray ny fitroarana rapitso ary ny vaoaka malagasy ny tolona ho an'ity fireneny ity rehefa tsy andray andraikitra fitsarana sy ny fitondrana maître tena tiako misy ny tenao monsieur le commissaire monsieur le député zao ny tenin-dehilahy marina zany toko zany ataoko hoe tenin-dehilahy fa raha ohatra ka tsy hita amin'ny fahamarinana dia zavatra fa tokony iseho araky ny teninao dia za manao hoe miolo-kevitra aminao a ny foko sy ny saiko ray manontolo satria tsy rary nydre tompoko hoe zany ve dia voaraly hoe mody milazy anao hoe tsy hitako se za tsy manana GPS ka ino no ataonao fa tsy nandehatany tany hafa anao nataonao tany reny ny machine gozabiana anao reo za tsy haiko le motera be ny makoro mitereky fa hoe machine be fa manina no ataonao fa mangalatra ake zany tsy izy misy ake zany ka za zany mbola miverina anteny teo fa hoe any fitsarana raha ozy ianao matoko koa fa ny fitsarana izy itsaranyio a amoaka ny zavatra marina satria zay reny andrasan'ny olona am'izao fotoana zao hoe fa raha ohatra ka mbola hoe ho lasa zavatra hafa ndray hoe tsy zay zavatra zay fa amiko zany mbola miteny a fa hoe ny fanahana tany am'izao fotoana zao a tsy vita ny taratasy fotsiny satria reny taratasy reny tsy azo antoko reny a betsaka ny tampon mandefa tany a fanaovana sony anatra osona sy ny retraretra sy kane ozy izy sasy zao a izay tompoko azafitahana am'izany a fa jerevo teninao teo monsieur le député de hoe alao ny tany frantsay ho an'ny frantsay a no any sinoa neny malagasy de malagasy tiako tenenina zany a raha ohatra mandray ny tenao de ny hoe antsarana ny député sy ny exécutif a miaro andreo vahoakanao reo a fa asa jereva potsindreo fa lany andro mitango voalala le vahoaka raha mba misy voalala hoanina zany de zay nao ataony fa raha tsy zay a de tsy misy zavatra atao hoe nandrivotra iainany fotsiny a rehefa tsy isy tsony fa hoe lasa ny sasany le izy mampalahelo soratoko
lasany Israel ny filoam-pirenena malagasy ary isan'ny atondiany ihany am'izao fotoana zao ilay resaka hoe fiarovana ianao raha teo manana traikefa tao anatin'izany sehatra zany ndao resaka momba n'izay filaminana zay tsika ny zava-mitrangany atsimo satria isan'ny atao hoe vatom-panorona ho ana resolombava-bahoaka ao ambadika ilay fiketrehana ny motion de censure zany zavatra zany ny arahana hitako nisany nefa ny hoe ny fidirana fitaovam-piadiana zay mampiay ahy eto Madagasikara sy ny fifandraisana amin'ireo firenendehibe any ivelany iverina fa ambadika zany zavatra zany sy mety ho tombontsoa ambadika ihany koa parlementaire ianao mpahay-lalàna ianao aona ny hevitra reo amin'ny rahalahy makany amin'ny famaranana tsikelikely ihany tsika amin'ireny toe-javatra ireny satria raha izao zany no mitoy sosanatrio tahaka ny arpolisienne ny Australie isika na ny anaty réserve nisy amin'ny Malagasy fa zay tsy zay sorona amin'ny tany dia ho tratran'ny laomonina ifindra toerana no ny asan-dahalo sy ny asan-jiolahy mahery vaika eto amin'ity Madagasikara ity. Voalohany indrindra aloha dia mankasitraka ny fandehanany filoham-pirenena any Israely ary za koa manirya ny iverena ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara amin'ny Israely. Samy manana fomba fijeriny rehetra fa za manokana dia mampirisika ary manome tosika ny amin'izany hoe aoreno tsara ny fiaraha-miasa amin'ny Israely aminy ary aoka ifamatotra tsara amin'ny Israelianina tsika raha ohatra ka hiara-iasa amin'ny vahiny dia tokony ny Israelianina ny voalohany. Ny antony dia tsotra, samy manana fijeriny tsirairay fa za ao anatin'ny andraikitra sy ny asa izay ataoko dia mino ary miombona ary mirana zotra amin'ny zavatra ataoko ny finoko. Za dia kristianina protestanta ary ny baiboly mihitsy ara dia miteny zay voalaza fa tenin'Andriamanitra hoe avy amin'ny taranaka Abrahama ny hitahina ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany. Ka amin'izay lafin'izay dia misaotra ny filoham-pirenena namonjy an'io fioanana io namaly an'izay fanasan'izay iombona tanteraka mihitsy zay aloha ny lafiny ara-panahy sy fifandraisana. Eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana dia iarahantsika mahafantatra ihany koa fa manana ny traikefa ny ary manana ny fahaiza-manaony ny tafika na ny polisy israelianina amin'ny lafiny fiarovana. Everiko fa manampy atsika be deaibe tokoa eo amin'ny lafiny fiofanana sy ny fitaovana ny fiaraha-miasa amin'ireo amin'izay lafiny fandriam-pahalemana zay. Fa ny anampiko azy aty amin'ny fahatelo dia hoe itsika Malagasy efa nanana fomba fiarovatena zay tsy nahadiso atsika ary naomby tamin'ny fahagasy dia ty resaka dina sy andromasom-pokon'olo ity. Io no tena vahaolana mahomby indrindra hiarovantsika nyty Madagasikara ty na ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny zany na ny iarovana an'io are-pirenena zay atava amin'ny sasany io. Fa ny olona sy ny zavatra mampalahelo dia hoe rehefa mipetraka ny dina dia tadiavindreo manam-pahaizana foana ny indro kely eo anatin'ilay izy anakorontanana ny sandravana n'ilay dina satria rehefa mipetraka ilay dina ary mafiorona tsara ilay dina dia be deaibe ny tombotsoandro be ketrika voasakana sy voelingelina ao anatin'ilay izy dia io ny amoronana hoe manao an'izao ny any tsy manara-dalàna ny any ny diny tsy zao fironona daholo satria mamelingelina ny mpitavana amin'ity firenena ity. Fa dina toko sy andromasom-pokon'olona dia ampy andaminana ny fiarahamonina malagasy. Jereo zao ny tao faritry mailaka anisan'ilay dina foara lamina tao fa dia tadiavana indro kely tadiavana filambanina hoe foara manaotra zao hoe foara manaotra zao nefa nitazona tiana tokafana dia hoe ravana androavanana lay dina. Tany aminay tany kongo misy an'ilay hoe didy entitra dina nandaminana ny fiarahamonina nanomboka 1990 namoanan'olo nanafoanan'olona zany ny fasana tamin'ny faritry ny Antagnala iny tamin'ny alatra Tolapaty. Tsy nisy fanjakana nitodika nanandray andraikitra tamin'izany nitsangana ny dina tamin'ny taona 14 angambony raiky amby 14 tonga dia lamina foana le alatra Tolapaty fa hitadiavana indro kely mba anafoanana n'ilay dina tonga dia emoredy telo camion no tonga any Kongo andravadina hatramin'izay tsy nahita tafika tsy nahita miaramila tsy nahita mpampandry tany ilay faritra
fa rehefa moravana le dina emorego 3 camion tonga mpanjaka gadrana ray volana atao garde à vue ao anatina vio anao pendant 23 jours zany le zavatra niainan'le faritra ary zany nytenena koa hoe mitodika amin'ny fanjakana zay ary mitondra n'izay anjara briky mitondra n'izay sosikevitra zay mba anamboarana an'izay n'ity fiarahamoniny ity fa everina ary mino fa sasany andro ny malagasy fa rehefa tsy hitodika amin'izay tena hoe tombotsy marina mipiraitan-drazana zay ny mpitondra mpanao tanteraka za mino fa everina ndrany mba za mitolo mpanafana tamin'ny fotoanandro zany ary mety zay tonga ny akaifay manira tamin'ny fotoanandro hoe ho tonga ny fahafara satria na izy tamin'ny fotoanandro ary natsapa hoe tsy mbola tafatoetra le fahafara maître ny tenako kosa raha ohatra momba ny fandanany filoam-pirenena any Israela dia hoy zao hoe na ny Israela io na ny Egypte io na ny Amerika io na ny Chine io na iza naiza rehefa hitondra kosa izy zavatra na ino na inona ka mety ahatonga ny fandriam-pahalemana zay tediavinay malagasy mba hampatory somatsara ny olona zay ahafahan'olona miasa fa manantena kosa zay satria araky ny teny ny namako teo a zay manampaizana manokana momba an'io zavatra resantsika am'izao fotoana zao sécurité io a dia miombokevitra amina hoe tsara maka ny Israel fa raha ohatra ka misy tany hafa koa mety atsara n'izy mba tsaratsara kokoa atao fa zay tediavinay zay ny mahatonga anaty teny teo fa hoe nareo nge mondananay e mba ahafahanay miaina sy mba afaka hiasa somatsara mba tsisy olana mba tsisy tebiteby faharon'izay a miresaka momba ny dina ny namako sy ny rahalahako ato ny tenako zao teraka sy lehibe tamin'ny faritra Filiara iny a petraka tao Betioky Tongobory Ampany Ambovombe tsy nisy ninona tram'izay tamin'ny fotoana zany am'izao fotoana zao a Betioky Ampany Ambovombe lasa zone rouge daholy enareo mbarano ve zany marina tokoa le hoe resaka hoe dina zay no mahatonga ana hoe satria tam'izako niasa be de be niasa nataoko tamin'ny hoe resaka hoe fanavana dina tany Atulara momba resaka alatromby a nilamina tsara mihitsy ny tany sy ny firenena misy dina ka marina misy ny tenin'ny commissaire hoe maninona ny foana ny dina rehetra fa hita hoe mampilamina ny tany sy ny firenena sady fomba gasy culture gasy nge zany marina fa misy hoe mety tsy mifanaraka amin'ny lalàna ahitsy zay zavatra zay fa tsy le dina kory ny hoe za sy le olona mpanao areny nge le manaka izy satria tsy misy inanana n'le izy a tsy misy anaovany zavatra rasy de sakanina le dina ka za de niombokevitra aminao monsieur le commissaire monsieur le député fa hoe apetrao ny dina fa io a hatramin'hoe dina hoe miaraka amin'ny fokon'olona miango tanàna nge manao hoe jado amin'ny alina de fa mipetraka daodao hoe maharo ny tanàna sady ka maninona no tsy apetraka ka za zany vola verika fa hoe zaho le gasy petaka mihitsy zao le gasy kizitina zao le gasy le tena hoe miondana aminareo manam-pahefana fa aza ataonareo mienjera amin'ny tany loko rehefa miondana aminareo fa tsy maintsy vazavazy io satria marary toko eny ary somary valazalaza ny fotoana mafana ny resaka nefa tsy maintsy mamarana antsika satria tapitra ny fandarana andreo atosolo-bava-mbahoaka maître Willy Zafinjatovo inona no mety hoe hevitra hoentina zany miainga amin'ny fandinina izay zava-misy rehetrarehetra zay hatrany hoe fifandraisan'ny androm-panjakana mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna eto Madagasikara satria fanala idogoavana be amin'ny famahana n'izany olana rehetrarehetra zany ny fifandraisanareo inona atao hoe vina sosikevitra ahafahana manarina ny lesoka efa hita atao anatin'izay 10 volana mipetrahan'ny repoblika faefatra zay ahafahana manana fijery mba tsaratsara sy miabo kokoa ho amin'ny hoaviny ty fitondrana mipetraka ty tsy ho avy mpitondra moa fa no avy vahoaka sy ny firenena mihitsy ny tena mariny andreo matosony-bava-mbahoaka sotranao ny zavatra hitako efa tsy mitovy tsonya ny fiarahamonina malagasy tany amin'ny 20 taona lasa sy am'izao efa mitombo ary mialehibe ny fitakiny ny vahoaka malagasy ary miaavo ihany koa ny fahatakarany piraitan-drazana amin'ny fandehan'ny toetra raha samihafa eto anivon'ny firenena indrindra amin'ny lafiny politika ka za mahita hoe sarotra le miolon'olony irery ary tsy mahavaolana
haingana sy tsy azahoana vokatra lehibe ny mitompo teny fantatra za mahita hoe sao dia tokony fotoany zao a mba ifampiresahana ifanakalozakevitra ifampizarana ny fahitana sy ny fomba fijery mba ananatsika fototra tsara mba androsolona fiarahamonina hitodika amin'ny malagasy sy hitodika ho an'ny Madagasikara. Za matsindraindray ohatrany matahotra ihany ary ohatrany alay-pana hoe ohatrany ty azakazaka ho any fandrosoantsika nefa le fandrosoana tytsika petraka dia fandrosoana anjakan'ny vahiny fa tsy anjakan'ny malagasy. Dia be dia be firenena any ivelany a hoe mandroso miroborobo nefa tsy le tompo-tany no manjaka ao anatin'le toerana fa ny vahiny. Za dia tsy miombona amin'izany. Raha mpandrosoany ty firenena ty a dia tsika malagasy no tokony matanjaka eto Madagasikara ka ny vahiny a na izy mpiara-miasa amintsika na izy mpiasa atsika. Zay ny antanjona. Fa rehefa politika tsy mitodika amin'izay ary tsy mirona amin'izay a dia tsy maintsy omena sosokevitra hafa foana ilay mpitondra ary toerana mihitsy rehefa tsy mety ny zavatra ataona. Maître. Za zany dia mitombokevitra tena ekeko teo daholo zavatra resahan'ny monsieur le député me commissaire teo fa za mieritreritra hoe ireo mpitondra tsika rehetrarehetra ireo na exécutif na législatif tsy zazakely reo fa ny bebe daholo ary tonga saina mihitsy. Izay no ataoko hoe tsy tokony hidedadedaka andray fahefana isolansolana angataka hoe hitondra an'izao zao premier ministre zao ministre zao président zao député zao directeur général zao anao an'izao a rehefa tsy andray andraikitra dia mipetraha mba menatra mipetrahany an-trano fa tsy akory hoe tonga any ianao dia vorosanao ndray le gasy rehetrarehetra fa iza zany mbola mitady mbola mitady lehilahy foana hoa afaka mandray andraikitra satria tsy zavatra le zany ny ampandroso ny firenetsika dia averiko ihany koa fa dia ny hoe fahafantarany tsiraray avy a fa zao nandraikitro dia ataoko satria zay no nametrahana zay nametrahan'Andriamanitra eto na tsy nataona tsy metrehitra ianao napetraky olombelona eto azy ka raha ohatra ianao hoe zao metrehitra nampamafalalana fotsiny azy hitako tamin'ny gazetindray mandeha zavatra zay misy mpamafalalana ka tena vitany tsara mihitsy a io asany famafana lalana io dia farany inona natao fanjakana hoe tsara loatra ny asanao a dia namena décoration le olona dia natao anarany nomena anarany olona io a lay toerana iasany ka ireo mpitondra fanjakana ambony reo ve dia tsy ombaka ny mpamafalalana tsy havita tsara ny asany fa le finiavana avy ao anatin'le olona mihitsy a no tsy misy no tsy ampy fa le voninahitra sy le angorokarena zay ny mahamainky anazy. Misy arany olona miteny hoe tsy tokony hiady varotra be amresaka hoe karama zao indrindra fa le exécutif fa de ndrareo ke tsy le karama no mahavelona azy fa le tsolotra zay resain'olona mialatsina fa zavatra resan'olona hoe resaka any angainao mety resaka amle resabe ohatra de mba hoeto any zao resaky lay zao zay le resaka hoetiko aminareo zao hoe tsy io mahavelona lava tsy bekibo reo fa tonga nefatsy mialatsina mba tsy ady ekibo tena ko lazaiko daholo le za de manao azafady am'zay mety tsy faly amin'ny diavana teneniko fa tsy sanatry vava tsy fitiavana anareo a au contraire fitiavana mihitsy izy satria itsika rehetrarehetra zao a tsy maintsy ho faty na hiafina izy ianao na andeha ho aizy ianao ninina ataonao tsy maintsy hitan'Andriamanitra foana ianao a tratrany ianao fa aza manaovinany ya eny ary amarana tanteraka tsika rehefa mainao anareo resaka samy zanaka ny faritra tsy Madagasikara mionao fa tsy ho diso ary tsy any metsiny ianareo raha hoajaitsika ny soatoavin'ny vodiena samienga aloha ao anatin'ny famaranana omenanao aloha ny apahampitoana ahafahanao mametraka amin'ny manam-peo ao ampijery dia maître mahazoko indrindra zeto no amarana tanteraka ny fandarana. Sotra betsaka ataoko ny zavatra azoko ambara dia ity maro ny resaka voizina amin'izao fotoana zao mombana eo solomavambahoaka hoe tsy manao reo solomavambahoaka ireo a afa-tsy ny fiadina ny tombotsoany tsy mariny zany tompoko fa mety amin'ny ampahany ihany ny fahamarinana zany resaka zany fa voizina mafy lay resaka
mba ampisavorovoro ny fiarahamonina araka ny fitserina azy fa zay solom-bavambahoaka dia nametrahanareo a vahoaka fitokisana hitondra taraina hitondra sosikevitra ary taksy angataka amin'ny fitondrana mpanatanteraka ny amalita ny etaetatsika tsirairay avy ekenay zany andraikitra zany a oraisinay zany andraikitra zany a tsy manary toky zahay ary tsy hivarotra na mitaka anareo vahoaka malagasy zay nifidy anay fa ho tanterahanay atsaka ny syandavany zany sady tsy hivarotra tandrazana zay ny tsy amitaka anareo ka antso ny ataoko aza manary fanantenana tompoko ary azakivy fa mijoro zahay ary manana fatokisana ihany koa nareo manana anay a fa tsy hivadika amin'ny teny nomeny zay ary tsy hivady-pelorano eka mavely monsieur le député raha volaninao zao le laha tiatiany hoe le zao to le manitra mare mare volaninao zao monsieur le député fa zahay baka timoany zany baka timoroa atimo mare zany lafa misy raha atao manao io hilatsaky député natereo na hilatsaky maire manao propagande ho ny vazaha fa zahay baka roa manao hoe forongombandy zany hoe forongombandy io vandy aby raha volany lafa miresaka aminao io alohan'ny halany azy lafa lany engany eo tena ka za manao hoe hototy volanao monsieur le député tahenjanahary fa hoe hataterahinareo za raha aby zao fa hitika anatana ao zalahy reo hoe embe no tanatika io ndre misy hoe famonoan-daty tetya famonoan-daty teroa fa tsy hafaky daty raty io fa maro kety ndaty soa mitikanaao hiteo aby daty reo hifameritsika hifampiamby fa tsy hifamono manahaky raha sasa talitalono atareo ka hoy raha hoe mba hifakahisaky tika koa zay anio fa le samby soa aby tika samby hinitsinitsy eny ary sorana be deabe naro mirahala ny vahiny teto ny fandarana tamin'ity alina ity tsy haivina ihano atsika mpijiry fa dia ny solom-bavambahoaka razavitsy andreo fa Jean Brunel solom-bavambahoaka Madagasikara mifity tany Ikongo no ny vahiny teto ary niaraka ny dindinga sy ny tapatapakahatra teto niaraka taminy ny maître Willy Razafinjatovo isorana be deabe nareo nanokana fotoana nanaiky ny dindinga sy ny ady hevitra na fotoana isorana to zany ihany keo ny mpijery rehetrarehetra zay nanaraka hatramin'ny farany ny resaka teto indrindra fa ny teknisiana zay nanampipetsaka tamin'ny fanatotosana ny fandarana tapitra tanteraka ny fandarana mametraka mandrapitafo amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko tompoko